Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray ry havana matratra n'izao fotoana ny fandaharana mana isan'andro izao. Manonona ny fitiavan'Andriamanitra ambomba sy anarona ny fiainantsika rehetra. Andeha mbola hivavaka isika. Soranay ny anaranao Andriamanitro noho ny fitahinao, noho ny nandaminanao ny fotoananay, ka ahafahanay manana fotoana hiainona ny teninao ankehitriny. Misaotranao izahay, satria Andriamanitra tsy mangina aminay ianao, fa miresaka aminay, miteny aminay, manambara ny sitraponao, satria fantatrao fa ny sitraponao ny tsara sady ankasitrahana ny marina ary mahatsara anay ny mankatoa ny sitraponao. Dia misaotra anao indray izahay ary ny amin'izao fotoana ny manisan'andro izao. Aoka mba tsy ho diso ny anaranay Tompo, mangataka ny fitarihan'ny fanahinao masina izahay, mba ahaizanay mahafantatra ny tena sitraponao. Dia taio ihany koa ny mpanomponao izay hanazava izany, mba ny fanahinao no ampiteny, ny fanahinao no hiasa mahery, ka tsy izay ho fahaiza manao na izay traika efa nananana no entina manazava ny teninao, fa ny fanahinao masina hiasa ampiteny ary ambomba izao fampianarana izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no novanay izany vavaka izany. Amen. Mamarana ny fandiniantsika ny Genesisy 4:20 isika androany. Araka ny efa hitantsika dia 3 andro misesitsika izao no mandinika izany toko izany. Genesisy 4:20 manomboka amin'ny 4:50 tapany farany ka hatramin'ny 7:90. Genesisy 4:20 manomboka amin'ny 4:50 tapany faharoa dia hatramin'ny 7:70. Andeha ho vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny fomarainy izy ka nanao hoe, alefaso ary aho, andeha ho any amin'ny tompoko. Ary hoy ny anadahin'i Rebeka sy ny reniny, aoka hitoetra aty aminay andro vitsivitsy ny zazavavy, na dia afoloana ihany aza, fa rehefa afaka izany dia andeha izy. Fa hoy ra lehilahy taminy, aza samponanareo fa Jehovah efa nanambina ny alehako, alefaso aho mba hakany amin'ny tompoko. Ary hoy izy ireo, aoka ary antsoinay ny zazavavy ka anontanianay izay teniny. Dia niantso an Rebeka izy ka nanao taminy hoe, handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Ary hoy izy, handeha aho. Dia namoaka an Rebeka anabaviny sy ny mpitaiza azy, ary ilay mpanompiny Abrahama mba amin'ny olony izy. Dia nitsodrano an Rebeka izy ka nanao taminy hoe, ry anabavinay, tongava alinalina ny ianao, ary aoka ny taranakao ahazo ny vavahadiny izay mankahala azy. Ary niainga Rebeka mba amin'ny ankizivaviny ka nitaingina ny rameva, dia nandeha niaraka tamindra lehilahy, ary nitondra an Rebeka ilay mpanompo ka lasa nandeha. Ary Isaka efa atonga avy tamina Lea ny tany Bera Lahai Roy, fanonona tany amin'ny tany atsimo izy. Ary Isaka nivoaka mba hieritreritra any an-tsaha, rehefa nitehiny koa hariva ny andro, dia nanompo ny masony izy ka nahita fa indrery nisy rameva avy manatona. Ary Rebeka koa nanompo ny masony ka nahatazana ny Isaka, dia nidina faingana niala tamin'ny rameva izy, ary hoy izy tamin'ilay mpanompo, iza moa iry lehilahy mitsangatsangana eny an-tsaha avy mitsenantsika iry? Ary hoy ilay mpanompo, ino no tompoko? Dia nandray ny fisalobonana Rebeka ka nisalobonany. Ary dia nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra izay efa nataony. Ary Isaka dia nampandroso an Rebeka ho ao andain'ny Sara reniny, ka napakatra azy ho vadiny. Ary tia azy izy, dia nionina ny alahelony andreniny. Jehovah raha eo, ampahirato ny masonay, ahitanay ny zava mahagaga ao amin'ny teninao. Amen. Miandrandra
Raha omentsika lohateny ty tapany fahatelo farany diniantsika amin'ny tantarany nakana vady ho an'ny Isaka ity sy nahatotosany zany soamantsara dia azontsika omena lohateny hoe fanambadiana tanteraka soamantsara na fihaonan'i Isaka sy Rebeka. Tsy misy salasalana intsony zany eto, tanteraka soamantsara ny iraka nampanaovina an'ilay mpanompony Abrahama. Tsy te handany fotoana izy fa maika hody hitatitra amin'ny tompony ny diany. Tsy nanaiky ny hijanona intsony izy raha mbola nangataka tamin'izany ireo hanadahany Rebeka sy ny reniny mba hoe hijanona na dia andro 10 fotsiny aza mba hipetrapetrahan'ilay Rebeka eo aminy zany, satria hoe alefa izany dia mety hoe tsy ho hitany intsony. Fa tsy nanaiky ny hijanona intsony izy, fa natahorany hoe ahasampina ny diany indray izany. Ny diany izay tsarony fa efa nambin'Andriamanitra tanteraka. Ireto indray ny lesona vitsivitsy raisintsika. Ny voalohany zany dia ny amin'ity mpanompo mahatoky ity. Tena tsy mba niherikerika mihitsiny, fa ny iraka mazava napetraka taminy no nataony zava-dehibe hatrany mihitsiny hatramin'ny fiandohan'ny tantara, ka tsy nety voasarika izay fampiviliviliana teny an-dalana izy. Ilay iraka naviana no teo anoloany hatrany. Misy lesona tena azontsika raisina eo satria matetika ny tsy ahavitana zavatra dia ny tsy fananana viana mazava eo aloha. Hanika raha vao misy fampiviliana misarika dia latsaka ao anatin'izany. Tena zava-misy zany ary mampianatra antsika lesona ny tenin'Andriamanitra amin'izao hoe rehefa manao zavatra ianao dia aoka hazava tsara aloha inona ny viana mitarika anao. Tsara ny manana viana eo amin'ny fiainana, na viana akaiky na viana lavitra. Izany hoe mety lavitrezaka, fa ny fanananao viana ny mampatonga anao mitozo maharitra amin'ny fanaovana zavatra. Ny olona izay nahavita zava-dehibe teo amin'ny fiainany dia ny olona manana viana. Hoe zao no anaovako an'ity, manana viana izy, mety hoe afaka 7 taona, mety hoe amin'ity taona ity, mety hoe afaka 10 taona, fa iny viana iny no mitarika azy amin'ny zavatra ataony rehetra, mba tsy hivilivily izy raha tsy tanteraka izay zavatra kasainy. Dia zava-dehibe aseho an'ity mpanompo ity izay le hoe tsy mivilivily izy, mety misy fampiviliviliana iny, misy distraction, fa tsy nanaiky izy ho latsaka tao anatiny, fantany ny antondiny dia tsy nivily ny ala tamin'izany izy. Lesona iray voalohany izay. Ny lesona iray faharoa ampianarin'izao tenin'Andriamanitra izao dia i Rebeka nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Toe-po-mendrika koa izany. Ity moa izany lehilahy mbola tsy fantatrao mihitsy. Fa ity moa le araka ny efa nambara tamin'ny vao nanomboka an'izao fandiniana izao tsika hoe ny fomba tany tamin'izany fotoana izany dia ny ray aman-dreny no mandamina ny ho-tokantranony zanany, dia efa mandamina ny zavatra rehetra. Fa i Rebeka zany dia efa nahita ny zava-nisy rehetra, dia hitany ihany koa zany le hoe tena Andriamanitra no nitondra sy nitantana n'ity mpanompony Abrahama hakavady ho an'i Isaka ity. Dia tsy mba nandà izy, nanaiky izy. Toy ny efa nanekeny ny anadahany dia nanaiky koa izy ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy nisany izay hoe nanohitra izany, toe-po-mendrika koa izany. Rehefa tena hitany zany ny zava-nisy rehetra dia naneho tamin'ny marimarina fa avy amin'Andriamanitra zao raharaha zao. Natoky ilay mpanompon'Andriamanitra izy ary natoky an'Andriamanitra. Na koa hoe ny marimarina kokoa nga mahitsika milaza azy dia zao hoe natoky an'Andriamanitra izy dia natoky ilay mpanompony Abrahama. Eo amin'ny fanambadiana dia zava-dehibe ny fanekeny rotota, fa tsy fanambadiana terena. Dia hitantsika zany hoe tamina impony no nanekeny Rebeka an'izao fanambadiana namboarina izao. Zava-dehibe tsy azo tsinitsiniavina koa nefa ny tsodrano ray aman-dreny. Ho antsika tanora hakavady zany, mazava ho azy aloha zany fa zava-dehibe no hoe fanekeny rotota. Ary zany moa mahatonga an'ilay fanontaniana anontaniana rehefa any amin'ny firaisana, ny amin'ny hoe tsy niterena ve ianao? Sitraponao ve ny anambady sitraponao ve ny ampakatra n'ity vehivavy ity? Na sitraponao ve ny ampakary n'ity lehilahy ity? Dia anontaniana mazava hoe tsy niterena. Fa nanaiky, iny zany anankiray zava-dehibe araka ny voambarako teo.
fa zava-dehibe koa ny tsodrano ray aman-dreny. Hitantsika eto ihany koa ny tsodrano moa rehefa avy eo fa ny tsodrano ny anabaviny Labana. Reny tsodrano reny dia mahamafiorina ny fanambadiana. Aorian'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra zany dia zava-dehibe ny tsodrano, ary raha mbola misy hoe tsy vonona hitsodrano na tsy mankasitraka dia reny tokony hahatonga n'ilay zazavavy na ilay zazalahy andinika aloha dia hiandry ny fotoanan'Andriamanitra. Mety misy fitsapana zany ao, mety misy fizahan-toetra dia andinika hiandry fa tsy hanery, hivavaka. Fa rehefa sitrapon'Andriamanitra dia ampaneken'Andriamanitra koa ny ray aman-dreny manoloana ny fanambadiana. Fa tena mahamafiorina ny fanambadiana ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Dia hitantsika moa manaraka eo marina tokoa fa dia ny tsodrano any Rebeka Labana anadany. Dia nandray tsodrano izy, ary izay moa ny lesona fahatelo hitantsika eto. Fa ilay tsodrano nataon'ny Labana dia tena nahavariana, fa tsy nisy ny divy tamin'izay voambara tamin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hitantsika eo ny 140 Labana no ny tsodrano an Rebeka. Dia nanao taminy hoe, ry anabavinay, tongava alinalina ny ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadiny izay mankahala azy. Tongava alinalina ny ianao dia mifanandrify amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe, ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Ko raha misy olona mahisa ny vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Araka ny Genesis 7:10. Dia milaza izy ao amin'ilay tsodrano ireo hoe, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadiny izay mankahala azy. Manambara zany hoe andresy ny fahavalonao ianao, dia tena hitatra ny taninao zany. Dia mifampitoy amin'ilay teny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany, manao hoe, mengay ianao mandehana amin'ny tetiny tany, dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany, fa omeko anao izy. Dia hitantsika hoe fanamafisana orina ny tsodranon'Andriamanitra, ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny tsodrano izay nomeny Labana ny anabaviny. Ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra, Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Famarinana fahaefatra dia ny aona amin'izay Isaka sy Rebeka. Toa fionana kisendrasendra ny fionan'ny saka tamin'ireto piraidia hiverina ody ireto. Le hoe Beralahy roy, toerana izay hoe avy nandehanany Isaka ary nody avy any izy no tonga teo iny zany, dia toerana eo amin'ny sisintany mampisaraka ny tanin'ny Israely amin'ny Egipta. Eo amin'ny 40 kilometatra eo mankany avaratra andrefina miala any Kades Barnea. Rehefa maty ny Abrahama rainy dia tao no nitobiany Isaka. Dia tafahoana tamin'ny Rebeka izany eto dia nitsena azy dia nanambady azy. Nentiny tao amin'ilay reniny izy, ary Isaka dia nampandroso an Rebeka ho ao andainy Sara reniny ka nampakatra azy ho vadiny, ary tia azy izy dia nionina ny alahelony andreniny. Diso ve raha manantitra trano sika zavatra hitantsika eto hoe ny firaisana ranofo dia ao aorian'ny fanambadiana. Nandeha ny vodiondry, nandeha ny fanekena, nandeha ny fionana, dia ny fanakambanan'Andriamanitra ohatrany hoe andro ray ihany moa eto amin'ity fomba tany ity, dia izay vao nisy ny firaisana ranofo. Fanomezana sarobidy manamafy orina ny fanambadiana izany ary simba ny asiny sy ny atsarany raha atao ivelan'ny fanambadiana na halohan'ny fanambadiana. Ry zandry sy zanaka malala, ajao izany fandaminan'Andriamanitra izany. Fa ilaina amorona ny fanambadiana no nametraka izany, ary ahasambatra ny tokantranonao avy ny fankatoavanao izany fandaminan'Andriamanitra izany. Lay hoe nandray ny fisalobona ny Rebeka dia fomba tany ihany koa. Ny fofombady dia tokony hanafina ny tarehiny amin'ny lehilahy izay ampakatra azy mandra-pahavitany fanambadiana. Toa milaza zany hoe nanaiky azo vady izy na dia tsy mbola hitany akory aza ny hatsaran-tarehany.
Izay no azo ambara ao anatin'ity tenin'Andriamanitra izay nalahatra ho antsika izay, fa hamezantsika azy, andraisantsika fampiarana, lesona amin'ny fiainantsika dia misy zavatra vitsivitsy reto apetraka. Ho antsika ray aman-dreny sy zoky dia ambara fa tsy morane ny fifidianana izay ho vady, ko andeha ampitsika sy tantanantsika ireo tanora ao anatin'ny fitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fisafidianana izay ho vady andefy mandriny. Tena mila ny fanampiantsika izy, aza jerena fotsiny, toroana hevitra, tsy enao koa akory tsy anery, na metraka fotsiny azy, anery azy anao izay tianao na izay verinao fa mety, fa ny hoe mitantana zany dia mitarika azy ho amin'ny zavatra izay sitrapon'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra, manoro, mitondram-bavaka dia manampy azy amin'izay ilany fanampiana. Ataontsika izay azo atao mba ahababo ny fony. Zao mantsiny, rehefa ohatra ianao maneritery fotsiny na manao didijadona be fotsiny hoe tsy maintsy zao, reto ihany ny tsy maintsy atao any, na zao ihany ny torohevitra, rehefa hanambady dia zao, dia indraindray lasa tsy misokatra aminao ilay tanora. Malaina izy hisokatra aminao ny mba zavatra manahirana azy, izy koa ane mba sahirana ao anatin'ilay fifidianany. Fa rehefa ataontsika babo ny fony, ataontsika hoe mahaliana tsika ity zavatra manahirana azy ity, tsy manery itsika fa mitantana. Anazy ihany ny fanapahan-kevitra farany, fa za mitantana ary zava-dehibe mihitsy ilay mitondra ambavaka azy ao anatin'izay fotoana izay. Rehefa fantany ianao hoe miaraka amin'ny tokoa, vonona hanampy anazy, tena mahaliana anao, tena tery ianao ny amin'ny ahitany marina ny sitrapon'Andriamanitra, dia hisokatra mora foana aminao izy, dia hizara aminao izay mba adi-tsainy, hizara aminao izay mba manahirana azy ao anatin'izany rehetrarehetra izany, hizara aminao ihany koa mba misy olona iriny ary tahaka izao sy tahaka izao. Fa ny zava-dehibe rehefa babinao ny fony, dia vonona koa izy handray ny torohevitrao, vonona izy handray izay tolotsaina tolotrao rehefa ohatra babinao ny fony. Dia ho antsika ray aman-dreny sy zoky ara-panahy zany, atao hoe zoky eo anatrehan'ny zandry, dia tena ampio ireo tanorantsika ireo, tantano ampianaro. Ho antsika tanora indray, mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana, mikasa, maniry, dia ataovy zava-dehibe, ataovy fanamby ny hoe hahatanteraka ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ahatonga izay olona alainao vady ho izay tena nomanin'Andriamanitra ho Eva na ho Adama ho anao. Eto ambavaka dieny zao, raha ohatra mbola hoe anka mbola ho ela zany ho anahy, eto ambavaka dieny zao, eto ambavaka dieny zao, trotroy ambavaka isan'andro, dia apetrao amin'ny tompo hoe aoka ianao no hitantana. Raha misy fikasana atao anatiko nefa tsy araka ny sitraponao dia foano, fa izay nomaninao, izay nokasainao Andriamanitra no aoka ho tanteraka. Rehefa tanora ianao dia ho maro ny zazavavy hifanerasera aminao, ho maro ho anao tovavy indray zany ny zazalahy hifanerasera aminao, hanaitaitranao eny foana izy ireny, hanaitaitranao ireny fa rehefa apetraka ao ambavaka amin'ny tompony izy dia efa ataonao fanamby hoe izay sitraponao ihany. Ka raha taitra azy aka nefa tsy sitraponao, dia ianao anafoana izany fihetsem-po tsy araka ny sitraponao zany. Dia hatrany ataovy fanamby, ohatra ny tiana ataony ty mpanompiny Abrahama ty mihitsiny, hoe izay nomaninao, izay notendrenao Andriamanitra, dia nahatonga an'le valim-bavaka ny zio. Rehefa tena teritsika hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia sokafin'Andriamanitra zany. Dia ampatsahivoko fotsiny angamba nambarako tamin'ilay andro voalohany nandiniantsika nyty toko 420 ty hoe tandremo. Le ianao zany hoe za tena teanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia hitady ny sitrapon'Andriamanitra nefa ny ianao efa maty paika ao anatinao mihitsy, irino alaiko vady, io nefa maraiki-poana, ka io tsy hiala amin'io dia tsisy antony angely fitadiavanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Efa fantatrao ny ataonao, fa Andriamanitra dia mandinika ny foa, mijery ny ao anatin'ny fotsika hoe tena mangetahita tokoa ve sika handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, tena mangetahita tokoa ve sika
mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ka na misy olona tiako aza ka rehefa tsy ny sitrapon'Andriamanitra dia hajanoko, mangataka amin'ny apio hisaraka amin'ity olona ity, fa tsy sitraponao zany ity. Nisy fampianarana tamin'izao Genesis tao ny amin'ny hoe ny fikambanana amin'ny mino no sitrapon'Andriamanitra. Ko rehefa hitanao fa tsy mino zany le olona dia efa mazava ne zany, dia tsy tokony insiste ianao. Tonga dia fantatrao ny tsy mety zao fiarahana zao dia hatsahatrao le izy. Fa indraindray tsika milaza mitady ny sitrapon'Andriamanitra, fa le amin'le mahatanora zany le fihetsem-po mahery be, mahery vaika ao anaty ao, dia eo ianao dia amboamboarinao ihany indray le sitraponao no ataonao sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahita ny sitrapon'Andriamanitra isika. Raha izay ny fomba hitadiavantsika ny sitrapon'Andriamanitra, dia ambony ny zavatra rehetra tehirizo ho madio ny tenanao. Zava-dehibe amin'ny sitrapon'Andriamanitra momba ny fanambadiana ny fahadiovana. Rehefa mianatra sahady mitehiry ny tenanao ho madio ianao, mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana, rehefa tafiditra anatin'ny fanambadiana ianao dia ho tehirizinao foana koa ny fitondrantena madio. Tsy ho latsaka ao anatin'ny fijangajangana. Aretin' izao vanim-potoana iainantsika izao anie zany fijangajangana zany. Makarary fo, mampalahelo, mandrehetsy seroa, ianona hony. Mijangajanga, ianona hony. Olona fantatrao, mpanompon'Andriamanitra aza. Ny sasany tena mampalahelo, makarary fo. Fa anisan'ny fiarovana ane dia manana an'izany hoe fahonona ny tena zany ianao, manana fahononana ianao, mifehy ny tenanao, hitehiry ny fahadiovanao. Dia zava-dehibe zany ry havako, zava-dehibe ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika, atao fanamby ny tehiriko ny tenanao, ny fahadiovanao amin'izao fahatanorana zao. Ten'Andriamanitra homena antsika dia ny hoe fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo i Jehova. Dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20. Ataovy fanamby ry havako ny hahatanteraka zany hevitr'Andriamanitra hieverany antsika izany. Ataovy fanamby hoe aoka ry Andriamanitra raiko ny hevitrao rehetra ihany, na ataony any amin'ny teny sasany hoe planin'Andriamanitra, na fikasan'Andriamanitra, fomba ilazana azy daholo zany. Aoka ry Andriamanitra ny hevitrao no ho tanteraka amin'ny fiainako, zay efa nokasainao no aoka ho tanteraka. Mampanantena ny tenin'Andriamanitra, fa fiadanana fa tsy loza ny hevitr'Andriamanitra. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Romanina 12:2. Katsao ny sitrapon'Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra, meteza hovana mihitsiny ny toe-tsaintsika io, fa le zavatra hita ety amin'izao tontolo izao anie dia le fanaon'izao tontolo izao indraindray ny mahasarika atsika, tiatsika. Fa zao le ao amin'ny toe-tsaintsika eo mihitsy ny mila hovan'Andriamanitra. Any le fomba fitsarany izao tontolo izao hafa. Amin'izao tontolo izao olona meloka atao olo-marina indraindray. Ny mangalatra indray no tsy diso, satria hoe sahirana izy dia mangalatra, dia marina izy zany. Misy toe-tsaina, misy toe-po betsaka ohatran'izany amin'izao fotoana izao. Mila hovaina koa, mila avaozina ny saintsika hitsara araka ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara sady ankasitrahana no marina. Ho amintsika rehetra ny fitahian'ny Tompo, hivavaka isika. Misaotra ry Andriamanitra rainay eo, raha mbola nomena ho anay indray ny hanim-panahy sahaza ho anay tamin'ity androandroany ity. Tompo, ho teneninay ane lay teny nataon'ny mpanao salamo manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao, mbary sy hanotako aminao. Eny Tompo malalo, ho raketinay ao anatin'ny fonay izay nampianarinao rehetra,
mba tsy hanotanay aminao. Betsaka tokoa ny afatra, betsaka tokoa ny tokony ankatoavina ao anatin'izay nampianarinao. Dia aoko raketinay ao am-ponay ireny ireny mba tsy hanotanay aminao. Dia misaotra noho ny fitiavanao Andriamanitro. Tsy reraka ny mampianatra anay ianao, tsy reraka ny mitaiza ny fiainam-panahinay ianao mba handrosoanay hahatonga ny fiainanay ho fanomeza amboninahitra anao, ho toy ny feheza amboninkazo manopofona tsara tarehy hanomezana voninahitra ny anaranao. Dia misaotra mpamonjy malalo amin'ny anaranao nanovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.